أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنى مناتني أرابا وانسكريتا panarakatsitapaka ni fahita lavitry ny TVM amin'izao maraina izao. Manarakan'izany dia ny émission spéciale Ramadan no araintsika amin'izao fotoana izay resadresantsika izao. Izany fandarana zany dia no resadresana manokana mahakasika ny volana masina Ramadan sy ireo fanompona izay mifandraika sy mifanaraka izay tokony ho ataon'ny mpino Islam mandritra an'izany volana Ramadan, indrindra ny fanompona izay misy fifandraisana amin'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan izany. Ny volana Ramadan araky mifantatra antsika fa ny voalohany am'izany na ny tapany voalohany, ny folo andro voalohany am'izany dia iainantsika ao anatin'ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala na ny rahma, ary ny folo andro faharoa dia iainantsika ao anatiny izany maghfira na ihany koa ny famelan-keloky ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary ny fahatelo farany dia aintoko minan'ny rano fanavotana manokana ho an'ireo mpivava mba tsy ho isan'ny vahoakany izany afobe izany. Ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala isika rehetra mpanao an'izany na mpanatanteraka an'izany fifehezana izany mba tsy ho isan'ireo vahoakany izany afobe, satria ny afobe efa iaraha-mahalala fa tsy misy olona mahatanty miaritra an'izany afobe any ankoatra izany. Iaraha-mahalala ihany koa fa isika zao dia ao anatin'ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan, izay folo andro farany fanantenana farany ho an'ny mpino Islam ary azezan'izy ireo mafy mba ahafahan'izy ireo miala ao anatin'izany afobe zany raha sendra ka tafiditra ao anatin'ny listrin'ireo olona makany amin'ny afobe. Mety gaka isika hoe moa ve mpino Islam mety miditra any anatin'ny afobe? Eny tokoa mety miditra ao anatin'ny afobe fa kosa tsy mandrakizay. Midika izany fa mety andalo ao anatin'ny afobe ny olona anankiray ka zay indrindra no antony lehibe atsika miezaka manatanteraka ireo karazam-panompona maro samihafa mba ho isan'ireo olona tafiala ao anatin'izany afobe ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ary amin'ity androandroany ity dia resadresantsika manokana mahakasika ny alina anankiray izay manamboninahitra manana maizy azy lehibe eo anatrehany mpino Islam, tsy inona izany alina izany fa ilay antsoina hoe Laylatul Qadr, ny aliny Laylatul Qadr. Ny Laylatul Qadr raha atao dika teny tsotsotra dia midika fa hoe ino aliny anjara, zany aliny lahatra izay ampidininy Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo olombelona eto ambony tany. Midika izany fa amin'ny aliny Laylatul Qadr io no andaharany Allah subhanahu wa ta'ala anireo mpino Islam ny lahatra ny olombelona rehetra eto ambony tany mandritra ny taona iray manontolo. Izany hoe ny lahatra ny olombelona mandritra ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020 dia alahatra ny Allah subhanahu wa ta'ala mandritra n'izany alina antsoina hoe Laylatul Qadr izany. Ka izay indrindra mahatonga ny olona amin'ity folo andro farany ity dia miezaka izy ireo manao ny aintsy ho zavatra amin'ny karazam-panompona maro samihafa, indrindra miditra mihitsy ao anatin'ny moské, mijanona mihitsy ao anatin'ny moské mandritra ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan mba hitady sy ahita an'izany Laylatul Qadr izany mba ahafahany mampizotra ny fiainany ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fankatoavana bebe kokoa any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mety antantena atsika hoe fa inona marina ary zany Laylatul Qadr izany, fa nahoana ny mpino Islam miezaka mba hitady an'izany sy ahitany zany Laylatul Qadr izany, tadidio tsara raha lasana bavy anatin'ny fianana Islam. Fa ny Laylatul Qadr io no alina izay nidinany boky masina Qur'an al-Karim tety ambony tany. Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny mazava tsara ao anatin'ny boky masina Qur'an al-Karim manao hoe inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Dia mbola miteny izy amin'ny andininy hafa manao hoe inna anzalnahu fi laylatil qadr. Zany ny boky masina al-Qur'an al-Karim ilay lalàna mpanorenana ho an'ny mpino Islam, ilay lalàna ifampifehezan'izy ireo, ilay lalàna iverenan'izy ireo raha misy tsy fitovizan-kevitra eo amin'izy ireo samy izy ireo,
dia io nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala izany boky masina al-Qur'an zany tamin'ny alina feny fahasoavana, tsy inona izany alina feny fahasoavana zany fa ny aliny Laylatul Qadr. Ka izany no alina lehibe indrindra eo anatrehan'ny fiainantsika eto ambony tany sy amin'ny fiainana zay omanitsika amin'ny fiainana any ankoatra. Mampiavaka ihany koa sy mahalehibe an'izany alina Laylatul Qadr zany dia ilay fantatra amin'ny anarana hoe nuzulul malaika. Io dia idinan'ireo anjely tonga ety ambony tany. Zany hoe taorian'ny nahafaty ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nitomany ireo sahaba nahita fa hoe tsy hidina ety ambony tany tsony Jibril alaihi salam hitondra hafatra masina satria efa maty mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary tsy hisy tsony ny mpaminany aorinan'izany. Saingy tadidio tsara fa isan'ny alina Laylatul Qadr dia misy ireo anjely famezivezy ety ambony tany miaka-midina ety ambony tany hitondra ny asa soa izay ataonao mandritra an'izany alina izany. Ka nyteny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hoe ifamezivezy hidina hiaka-midina ety ambony tany ireo anjely rehetra miaraka amin'ny roh de Jibril alayhi salam izay itarika ireo anjely ifamezivezy ety ambony tany hiaka ireo asa izay ataontsika. Ny Qur'an nan famakinany Qur'an zay ataonao amin'ny alina Laylatul Qadr dia hoentin'izy ireo miakatra any. Ny salat tahajjud zay ataonao amin'ny alina Laylatul Qadr dia hoentin'izy ireo miakatra any. Ny swataka zay ataonao amin'ny alina Laylatul Qadr dia hoentin'izy ireo miakatra any. Ny karazana teny mamy sy fananarana ary ihany koa ny karazana famindrampo ataonao amin'ny namanao dia hoentin'ireo anjely miakatra any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka isan'ireo olona manamboninahitra ianao amin'izay fotoana izay. Mampiavaka ihany koa ny alina Laylatul Qadr dia ilay voalaza hoe khairun min alfi shahr. Izy io dia tsara lavitra mihoatra ny arivolana. Ny arivolana re dia raha atao kajy tsotsotra dia mitovy 3:20 taona na 4:20 taona ny arivolana. Izany hoe ny asa anankiray izay ataonao mandritra n'izany Laylatul Qadr zany alina anankiray dia tsara lavitra mihoatra ny asa zay ataonao mandritra ny 4:20 taona zay mety iainanao. Fantanina mipetraka amintsika izy amintsika ankehitriny manana fanantenana fa iaina 4:20 taona aorinany taona zay iainan'izy io. Raha ohatra ka 30 taona anao move mbola manantena anao fa mbola misy 4:20 taona hafa iainanao, mino za fa tsy manana an'izany fanantenana zany intsony ianao. Ka midika izany ny asa soa ataonao nandritra ny alina anankiray dia tadidio tsara fa tsara mihoatra an'izany 4:20 taona izany. Raha amin'ny taona 2019 anao manao an'izany asa izany nahazo 4:20 taona bonus. Amin'ny taona 2020 anao nahazo 4:20 taona de bonus. Raha amin'ny 2021 mbola manao an'izany isaka nanao manao an'izany dia ampitomboana 4:20 taona ny asa zay vitanao. Ka rehefa tonga anao amin'ny andro farany manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia hitanao fa ahazo valisoa tsy tambo isaina amin'izany andro izany. Fantanina mipetraka hoe oviana izany alina Laylatul Qadr zany. Ny alina Laylatul Qadr dia hita iray amin'ireo alina impaira mandritra ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadan. Zany hoe mety izy io amin'ny aliny faha 120 ny volana Ramadan, mety izy io amin'ny aliny faha 320, mety izy io amin'ny aliny faha 520 ary ny akamarozany manampahaiza dia miteny fa izy io aliny faha 720 ary ihany koa misy manampahaiza miteny fa amin'ny aliny faha 920 ny volana Ramadan. Ka amin'ity androany ity dia aliny izany faha 720 ny volana Ramadan antsika ankehitriny. Amin'ity androany ity dia aliny izany faha 720 ny volana Ramadan. Ka aoka atsika hiezaka hitady tsy atoro mihitsy ny alina fa hanompo ny Allah subhanahu wa ta'ala, hamaky Qur'an etsika, hanao soala etsika, hanao doa isika, hanao ireo karazana fanompona zay tsy tambo isaina, dhikry sy ny tariny ataontsika amin'ity alina ity. Fa mety ity no alina Laylatul Qadr zay tsara lavitra mihoatra ny 4:20 taona zay ho ataontsika. Ka ny fanompona tsara indrindra amin'io alina Laylatul Qadr io dia mpaminany sallallahu alaihi wasallam nametraka ny hadisy ka nyteny izy manao hoe man qama Laylatul Qadr imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nizaniza aminareo mitsangana amin'ny aliny Lailatul Qadr ampanitrenitena amin'ny finona feno fahasoavana no sady finona feno fanantenana ahazo valisoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. De izany olona zany hofafainy Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotana izay vitany rehetra. Eto zany teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany de manome karazana espoir fanantenana ho antsika rehetra fa ianao izay nanotany Allah fahotana firy zay vitanao. Mety nanao tsirariny ianao, mety nikapoka amin'ny vadinao ianao, mety nangalatra ianao, mety nanompa olona ianao, nisotro toka ianao, nanao ireo karazam-pahotana maro ianao, fa rehefa tampo madio tamin'ny fofeny fanantenana fa ahazo valisoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala no nitsangananao tamin'ny aliny Lailatul Qadr mba hanao an'izany karazana hoe karazana tahajjud na qiyamul layl zany, de valiny zany hofafainy Allah subhanahu wa ta'ala ny page na ihany koa ny page fanoratana anireo asa ratsy izay vitanao teto ambony tany. Ka izany dia anisan'ny fahasoavana lehibe amin'izany andro zany. Ary tadidio araka amin'ny voalazantsika teo fa ny Lailatul Qadr raha atao dika teny tsotsotra izy io de midika fa hoe aliny anjara. Zany hoe amin'io alina io no handaharany Allah subhanahu wa ta'ala ny anjara sy ny lahatra ny zanak'olombelona zay tonga eto ambony tany mandritra ny taona anankiray. Ka i mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa mbola nametraka teny manao hoe tsy misy zavatra mampivita manosika an'izany anjara sy ny lahatra zany afa-tsy ny doa. Ka ny zavatra tsara indrindra orien'ny tahajjud zay ataonao mandritra ny aliny Lailatul Qadr de metezanao hitsangana hitalao amin'ny Allah, angataka doa amin'ny Allah, hanao doa imbetsaka ianao mba hanova ny lahatra zay mety ratsy izay ianjady aminao fa mety hiova izany satria ny doa no manova ny lahatra zay efa nalahatra ny Allah subhanahu wa ta'ala aminao. Fa ny doa tsara indrindra kosa amin'io aliny Lailatul Qadr io araky ny tatitra zay entiny mamantsika Aisha radhiyallahu anha, zany Aisha binti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, dia nantany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga izany aliny Lailatul Qadr zany de mba inona ary ny doa zay tsara ho averimberinay, doa tsara zay ho teneninay mandritra an'izany alina izany. De namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe ya Aisha quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ore Aisha o lazao na averimbereno ilay doa manao hoe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ianao rery tomponay ilay be famindrampo ba tia mamela eloka ka aoka mamindra fo aminay no sady mamela eloka anay satria ny tanjona amin'ny folo andro farany volana Ramadan ary ny tanjontsika tamin'ny volana Ramadan dia ny mba ho voafafa ny elokantsika mba ho anisan'ireo olona miala ao anatin'ny listra ny afobe ka makany amin'ny paradisa satria ny olona izay tsy voafafa ny elokany amin'ny mandritra ny volana Ramadan de le voateny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe khaba wa khasira kullu man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Zany hoe matiantoka nenina ho an'ireo olona zay natratra ny volana Ramadan nefa kosa tsy voaray ny asa soa izay nataony no sady tsy voafafa ihany koa ny fahotana izay vitany. Ka occasion lehibe ho antsika mpino Islam mpananteraka an'izany fifehezana izany amin'ny aliny Lailatul Qadr, ny aliny latsana zany boky masina Al-Qur'an Karim, alina lehibe indrindra, alina tsy misy mitohy azy, dia mitsangana ianao aza matory ianao satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga ny alina farany amin'ny volana Ramadan dia mamoa ireo ankohonany, tsy matory sy ny ankohonany sy ireo mpanaradia azy mba hitady an'izany aliny Lailatul Qadr izany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.